Ivadika lafim-baovao hafa-tanteraka isika mbola niroa isan-jato monja nitetikasa momba ny carbone no avy aty amin'ny continenta africaine antony mahatonga ny sekreteran'ny fifanarahan'ny firenena mikambana momba ny fikorontanan'ny toetrandro na ny CCNUCC amin'ny alalan'ny MDP ampiroborobo ity sehatra ity aty Afrika moa izany. Fantatrary fanatsangana vao tsy ela akory izay ny ivitoerana regionaly ny CCNUCC aty Afrika izay manana ny biraony ao Lomé Togo. Ravakarandriamanalina nanao fanadihadiana Sariny Mamy Rasoanaivo. Hatreto tetikasa telo momba ny fivarotana carbone no efa nahazo fankatoavana avy amin'ny sekretera mpanatanteraky ny MDP na ny mécanisme de développement propre raha toa ka mbola andalana ny fandiniana ny antotantaratasy ireo tetikasa hafa. Ny fanarahana ny dingana samihafa azona ny fankatoavana sy ny fasiaranana amin'ny fitadiavana ireo mpampiasa vola ivarotana ny carbone no mbola olana ho an'ireo tompony tetikasa malagasy araka ny tatitra nataon'Andriamatoa Guilain Pouyevé, tompony andraikitry ny ivitoerana regionaly Afrika ny CCNUCC na ny fifanarahan'ny firenena mikambana amin'sana fikorontana ny toetrandro. Ireo ny nambarany raha nanao tatitra amin'ny fiona tamin'ireo tompony tetikasa teto toerana ny tenany nandritra ny fivanianana naharitra 3 andro teto Madagasikara. Anampy ireo tetikasa mbola andalam-pangatahana fankatoavana sy anampy ihany koa amin'ny fitadiavana fampiasa vola ny ivitoerana hoy ny fanamariany. Fantatra moa fa voatsela no natsangany sekreteran'ny CCNUCC ny ivitoerana regionaly ho an'ny aty Afrika izay ao Lomé Togo no misy azy. Izany moa natao dia entina indrindra apresiana ny fandraisana anjara ny firenena afrikanina amin'ny famolavolana sy fampiarana tetikasa momba ny fivarotana ny carbone. Ny FCC zany ao Togo dia fampiarana ny fanapakevitra izay niraisina tamin'ny conférence des partis zany hoe araka fantatsika dia aty amin'ny tany Afrika zany aty Afrika zany dia 2% fotsiny 2% ny projet MDP dia raha tany no aty Afrika. Izay dia hoe mba nanapakevitra zany ny conférence des partis hoe ahoana ny fomba firoboana izay projet MDP zay aty Afrika. Ny anisan'ny miviona tena ngezabe napetraka fametrahana an'ilay centre ao Togo amin'izao fotoana izao mba ahafahana mijery ny aty ny faritra aty Afrika zany afampandrosoana azy. Madagasikara no anisan'ny firenena voalohany indrindra hatramin'ny mpiatrahany no nitsidihan'ny centre io zao zany voalohany indrindra ny Madagasikara no nitsidihany. Jerevana moa andreo atao hoe tetikasa amin'izao fotoana izao izay manana olana eto Madagasikara fa tokony handroso. Dia rekenina tonga azo miteny teo hoe misy tetikasa ianakenina teo zany no mijereva teto Madagasikara ary dia efa presque efa vato aloha zany olona tamin'ilay izy dia tenaina fatoato dia ivosododolo areo projet reo. Tamin'izao dia niteraky ny ivitoerana regionaly Afrika ity izao dia nijery ny fomba ahafahana manampy any Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fanabeazana mba ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny entina arina miazona hafanana ny tenany. I Madagasikara moa dia nankatoa ny fifanarahan'ny firenena mikambana momba ny fikorontana ny toetrandro tamin'ny taona 2019 tsy ny protocole de Kyoto tamin'ny taona 2010 ary ny taona 2020 kosa no nanomboka ny roso tamin'ny fampiarana izay protocole izay ny firenena. Amin'ny alalan'ny MDP dia mivarotra carbone amin'ny firenena matanjaka ny firenena andalam-pandrosoana toa Madagasikara. Ireo tetikasa momba ny carbone ireo dia miseho amin'ny alalan'ny fampianana ny fiantraikan'ny fikorontana ny toetrandro sy ny fampianana ny fiparitahan'ny entina arina miazona